Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Efa mba nandinika tsara ity vatantsika olombelona ity ve ianao? Fa maninona isika no misy ary afaka mihetsiketsika, afaka mandeha, manana saina afaka mitadidy, afaka mandinika sy ny sisa. Tonga ho azy ve zany? Tsy a! Ny nahariana ny tenantsika olombelona dia midika fa misy ihany koa ny mpahary. Milaza amintsika ny manam-pahaizana ara-tsiansa fa ny ati-doha dia afaka mitahiry sy mahatsiaro sary anarivony maro, afaka mamerina amin'ny laoniny sady mamaha olana io ati-dohantsika io, afaka mankasitraka ny hatsarana, mahatakatra ny momba ny tenantsika olombelona ary maniry ampivelatra ny tsara indrindra ao anatin'ny sambatan'olona. Ny tanjaka elektrika miainga avy ao amin'ny ati-doha ao no mifehy ny hetsika rehetra ataon'ny ozatra eo amin'ny vatan'ny olona anankiray. Io solosaina ampiasaintsika ihany koa dia miasa amin'ny alalan'ny tanjaka elektrika, kanefa dia mbola sain'olombelona ihany nentina namorona anazy, ary mbola olombelona ihany koa no mandrafitra azy sy mibaiko ny tokony ataony. Ka raha tsy tonga ho azy ara ny solosaina na ny ordinateur, dia ahoana ny heveranao fa tonga ho azy ny olombelona izay namorona ny ordinateur? Tsy mahagaga mpanao salamo raha nanao tsoakevitra hoe ny vatan'ny olombelona dia maneho mazava tsara ny amin'ilay mpahary mahafinaritra namorona azy. Vokatry ny fahatsapan'ny mpanao salamo izany zava-dehibe izany dia nanandratra tamin'ny feo mafy sy mazava ilay mpamorona izy ka nanao hoe: "Ideranao aho, fa matahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao aho. Mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko marimarina izany." Salamo 8:30 ny andininy 4:10. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampofasamalaina fartomotrany andro izay. Lehibe indrindranao riray, masina mandrakizay, fa ianao irery no tompo sady mpanjakanay, manjaka minay ny fitiavana. Lala Tirana tuku
awr boîte postale 700 Antananarivo 100. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray ny radion'ny feon'ny fanantenana ny AWR. Manasanao mba hanaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja. Dia meno finaritra ary. Fomba fanamboarana flan vita amin'ny korzety no nomaninay aroso anao etiko dia reto avy ary izany ny zavatra ilaina ahafahantsika mikarakara izany. Mila korzety mbola tanora isika. Ireo izany ny tena ilaina: korzety tanora 1 kilao, frômazy voakiky 100 grama, ronono velona 1 balony sotro fihinanana, atody akoho anankienina, tongolo maintso, persily, bazilika na hanitra hafa izay tianao arakarak'izay mahampy izany. Ny sira ihany koa torak'izany, ny dipoavatra ary ny menaka arakarak'izay mahampy. Averina indray izany ny zavatra ilaina: mila korzety isika 1 kilao, ka korzety mbola tanora no ilaina raha azo atao. Frômazy voakiky 100 grama, ronono velona 1 balony sotro fihinanana, atody akoho anankienina. Dia mila tongolo maintso ihany koa isika, persily, bazilika na izay hanitra tiantsika arak'izay mahamety sy mahampy azy, ny sira, menaka ary dipoavatra. Ireo izany no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny flan amin'ny korzety. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia ndao ary sika iroso amin'ny fikarakarana. Diovina tsara ny korzety dia avy eo tetehina boribory manify. Rehefa vita izay dia endaendasina menaka nasiana sira sy dipoavatra ary masahana mandritra ny 10 minitra eo atao amin'ny afo malefaka izany ilay korzety. Avy eo dia kapohina ny atody dia arotsaka ao ilay frômazy voakiky no manina teo aloha. Asiana sira kely ihany koa, asiana dipoavatra, zava-maintso efa nomanina tery aloha, nodiovina tsara dia nitetehana madinika dia madinika, dia arotsaka ihany koa ny ronono ary afangaro tsara izy rehetra. Afangaro tsara izany ny atody voakapoka, ny frômazy, sira sy dipoavatra kely dia ny zava-maintso efa nomanina tery aloha efa voatetika tsara ary ny ronono. Afangaro tsara izany ireo. Avy eo ny atody sy ireo fangaro ny efa nikarakaraintsika teo ireo dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana
10 minitra teo aloha. Afangaro tsara fotsiny izy rehetra fa tsy avela ho masaka le atody. Avy hatrany dia esorina eo ambony afo izany. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia esorina eo ambony afo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anaty lasitra efa nosorana menaka na dobera kely ny fangaro rehetra. Rehefa vita izay dia alefantsika ao anatin'ny lafaoro izay no manina mialoha ny sakafo izay natao tao anatin'ny lasitra. Ka hamaripana 20 degré izany no mety aminy dia andrahoina mandritra ny 5-10 minitra eo. Rehefa vita izay dia azontsika aroso mafana na mangatsiaka ny flan amin'ny korzety ary azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonnaise ihany koa raha toa ka tianao ny hihinana azy miaraka amin'izany. Tsy aleo averina kely ny fomba fikarakarana ny flan amin'ny korzety? Ndao ary. Sasana madio tsara ho isika ny korzety dia avy eo tetehana boribory manify. Maka lapoaly isika dia endandasina menaka, asiana sira sy dipoavatra arak'izay tiantsika ilay korzety. Masahana mandritra ny 10 minitra eo izany amin'ny afo malefaka. Atokantsika izany iny rehefa vita. Alaintsika indray ny atody, kapohana dia avy eo arotsaka ao ilay frômazy voakiky. Ny zava-maitso efa nidiovana sy ny tetehana madinika miaraka amin'ilay ronono imbalony sotro fihinanana dia asiana sira sy dipoavatra kely ihany koa dia afangaro tsara izy rehetra. Rehefa voakarakaratsika izay rehetra izay ny atody sy ny fangarony rehetra izany dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Dia afangaro tsara fotsiny izy rehetra fa tsy avela ho masaka ny atody. Avy eo dia esorina eo ambony afo izany rehefa mifangaro tsara tonga dia esorina eo ambony afo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lasitra efa nosorana menaka na dobera kely dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny lasitra ny fangaro rehetra no karakaraina teo aloha. Atao anatin'ny lafaoro manana maripana 20 degré mandritra ny 5-10 minitra eo. Masaka ny nahandro, azontsika aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy. Dia azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonnaise raha toa ka tianao ny anao izany. Dia izay ary ilay fomba fikarakarana flan vita amin'ny korzety. Ataovy ny fampiarana dia mahazotoa homana. Samy hotahian'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra. Tarika Anita Aspiaine. Ni
awr téléphone 033 37 16 13 034 06 797 62 zay lay onjany fanantinana AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana jesosy ve mpamorona mazava ny fanambaran'ny baiboly fa tsy nisy ho azy na nivoatra mian-dalana ny zavaboary anisan'izany ty tany onenantsika ity fa ilay Andriamanitra mahery mahay ny zavatra rehetra no namorona izao rehetra izao ny teniny ihany no nampiasainy tamin'ny famoronana ambarany Jaona ary fotoana tateoriana fa tonga nofo io teny namoronana io Jaona 1:20 tsy izy zany fa Jesosy sany Jesosy ihany koa ny laza fa iray ihany ho izy sy ny rainy Jaona 1:30 koa mpamorona ve Jesosy sa iraka avy any an-danitra anavitra fotsiny manasanao hiaran-dalina izany mistera zany fa hivavaka aloha isika rainay izay any an-danitro andalina ny amin'ny famoronana sy ny mpamorona izahay koa angatanay ny fanahinao hitaridalana isanazavany sainay engany e ampitombo ny fahalalànay anao sy Jesosy izao fandalinana izao amin'ny anarany no angatanay izany vavaka izany amen mahery sy mahay ny zavatra rehetra tokoa ny Andriamanitra nahary izao rehetra izao ny teny izy dia nisy ny zavatra rehetra izao ohatra ny voalaza ao Genesis 1:1-7 Genesis 1:1-7 ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava dia tahaka izany avokoa no namorona ny zavatra hafa rehetra eo amin'ny voary hita sy tsy hitantsika tsy takatra ny saintsika olombelona voafetra izany famorona izany mbola mahagaga noho izany aza
fa io teny namoronan'Andriamanitra io dia lasa nofoka niara-nonina tamintsika. Tsy hoe rehefa tonga nofo izy dia nanjary zavaboary voaforona, tsia, Andriamanitra ihany izy na dia nitafy nofo aza. Izao no anehoan'i Paoly an'i Jesosy ao amin'ny Kolosianina 1:15 ka hatramin'ny 17. Kolosianina 1:15 ka hatramin'ny 17. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nylama-to talohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra, sady ho azy zany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra, sady ao aminy no haretan'ny zavatra rehetra. Mazava amin'ireo andinin'ireo sy ny hafa fa hatrizay Jesosy, sady izy no nahariana sy haretan'ny zavatra rehetra. Arak'izany dia tsy tokony hisalasala ny amin'ny maha-Andriamanitra mpamorona an' Jesosy sika. Efa tao amin'ny ray talohan'ny famoronana izy, sady mandrakizay tahaka ny ray ihany. Ny olana amin'ny finoany maro an' Jesosy ho Andriamanitra dia izao: Jesosy nitafy nofo teto an-tany ihany ny fantany, dia everiny fa tahaka ny olona rehetra ihany ty Andriamanitra tonga olombelona ity. Mila miezaka manakatra ny momba an'Andriamanitra sika, sady ambarany amintsika raha teo ny momba azy. Mahasoa famonjenantsika ny finoana amin'ny fotsotra ny tenin'Andriamanitra izay tsy ho takantsika mahavoafetrantsika. Izany tsy finoana izany no nahavoan'ny mpiarabelona tamin'i Jesosy fony izy tetỳ an-tany. Na dia toy ny olombelona rehetra aza Jesosy teto an-tany, dia niariary teo amin'ny fiainany fa azy tokoa izao rehetra izao, izy no nahariana sady mpiahy azy. Tsy nahary na inona intsony izy teto an-tany, satria efa vita tanteraka ny famoronana. Genesis 2:2, fa tonga izy anamboatra ny voary izay sy mba mifahotana, ary ny olombelona no lohany amin'izany. Tonga teto an-tany ilay teny namorona tany an-danitra, ary nanavotra ny voary sy mba mifahotana. Ohatra nisan'ny lehibe amin'ireny ny amin'ny Lazarosy, izay efa maty efarana tao am-pasana. Ny feon'i Jesosy no nampitsangana azy tamin'ny maty. Andeha ovaka itsika ny zavanitranga. Jaona 1:17 sy 17. Jaona 1:17 sy 17. Ary rehefa nanao izany teny izany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe: ry Lazarosy, mivoa! Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona: vao izy, ka avelao andeha. Tantara tena nisy zany. Olombelona iza teto amin'ny tantarany tany nahavita toy izany? Hita koa ndray mandeha fa ny tenin'i Jesosy fotsiny dia mahafehy ny rivotra. Tratry ny tafio-drivotra ny sambokely nitondra azy sy ny mpianany tamin'izay fotoan'izay. Andeha ovaka itsika ny Marka 4:17 ka hatramin'ny 17. Marka 4:17 ka hatramin'ny 17. Ary nisy tafio-drivotra mahery, ary nianjerazerahan'ny alon-drano ny sambokely, ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambokely tambonin'ny ondana, ary namoa azy izy ireo, ka nanao taminy hoe: mpampianatra ô, tsy mampaninona anao va izao hahafatesana izao? Ary ny fo izy dia niteny mafy ny rivotra, sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina, mitsahara. Ary dia nitsahatra ny rivotra, ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: nahoana ny saritahotra ianareo? Tsy mbola manam-pinoana va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe: iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy? Ny teny mafy ny tafiotra Jesosy. Ilay teny namorona ny rivotra sy ny ranomasina tany am-boalohany no mibaiko azy ireo ho tony eto. Iza moa ny tena mahafehy ny fanamboarana ny fiara sarobidy iray? Tsy ilay namorona azy ihany ve? Izy no mahay ny zavatra rehetra momba io fiara io. Tsy mahagaga raha nanam-pahefana tamin'ny zavatra rehetra teto an-tany Jesosy, satria izy no namorona azy. Voapirofo nandritr'ireo 3 taona sy tapany nandalovan'i Jesosy teto an-tany fa azy tokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Mateo 4:20. Voary tonga lafatra no noforoan'i Jesosy tany amin'ny famoronana, saingy simby zany no ny fahotana. Tsy haharitra mandrakizay nefa izao fahasimbana izao, fa tsy maintsy ho farana an'i Jesosy, satria manam-pahefana amin'izany izy. Mazava ny zavatra ataony. Averiny indray ny famoronana. Iverina indray izy aloha hitondra ireo nino sy nankatoa azy ho any an-danitra. Rehefa izany dia hodioviny amin'ny afo ty planety ty, alohan'ny famoronana vaovao indray. Hoy Petera milaza ny zavatra hitranga. Petera 2:7.
andininy fafolo ka hatramin'ny fahatelo ambe folo. Petera faharotoko fahatelo andininy fafolo ka hatramin'ny fahatelo ambe folo. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny androny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasan'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena ny mampahafaingana ny avian'ny andron'Andriamanitra, izay hamay sy alevona ny lanitra ary andory sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika, araka ny teny fikasany, dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Tsisy ajanony eto amin'ity planety ity amin'izany fotoana izany, afa-tsy ireo izay fanakarin'i Jesosy any an-danitra. Iza moa ireo olona ireo? Mamaly zany ny Apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 7. Apokalipsy 7:7 ka hatramin'ny 7. Ary ny anankiray tamin'ny loha olona namaly ka nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava, ary avy taiza izy? Fa hoy izaho taminy, tompoko, ianao no malala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo no nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy, ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny trano lainy andrakotra azy. Tsy honona na angitahita intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho any amin'ny loharanony ranonaina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Azontsika ataony ny safidy ho anisan'ireo olona ireo. Ary izao no fotoana mety anaovan'izany safidy izany. Nanasa ny akanjony tamin'ny rano zanak'ondry izy ireo, izany hoe nibebaka sy niala tamin'ny toetra ratsy, ary nanahaka n'ilay zanak'ondry dia Jesosy Kristy. Izany ny famoronana vaovao tiany Jesosy atao amintsika eo ampiandrasana ny fiverenany. Andesika angataka fo vaovao tahaka ny nataon'i Davida, taorian'ny fahotana mahatsiravina nataony. Hoy izy eo amin'ny Salamo 150. Salamo 150. Amorony fo madio Andriamanitra ary avao izy orona marina ny fanahiko ato anatiko. Ary hoy Jesosy ao amin'ny Matio 5:5, sambatra ny madioam-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Engany eo anisan'ireo afaka hifanatritava tsy ho ela amin'ilay namorona sy tiantsika isika dia Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Jesosy eo, ampio zahay hanadio ny fitafianay amin'ny ranao, ary amorony fo madio zahay fa te ahitanao tsy ho ela eny amin'ny raony lanitra. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Groupe Jude 25. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux, tout me montre que tu es merveilleux. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Rindram-peo sy tono mikalo fandaharana vokarin'ny radio Adventista maneran-tany. Misaotra ilay iraintsika any an-danitra isika, satria raha tsy noho ny fitiavany dia tsy mba ho toy izao mihitsy isika, ary mbola afaka hifampahery amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray. Mampahery indrindra ny teny izay nolazain'i Jesosy ao amin'ny Jeremia 9:7 ka tianay mba ho zaraina aminao ihany koa manao hoe: tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao,
koa izany no nampaharetako famindram-po anao kondeha ary idera sy saotra ary ankalaza n'Andriamanitra isika noho izany fitiavany mamy izany. Ety am-piandohana dia isaorantsika indrindra ireo mpanakanto rehetra izay hiarahana totosa izao fotoanantsika izao. Ankafizo ary. Groupe Zaka Razoni. Indro fa miposakareny masoandro mihitondra zavana manome hafanana manenika ny tontolo rehetra mampisava toloko mampiseho zany atsara ny tompo eny tsy oritra ny famindrampony ny fa asoavana avy any ambony natokana ho any olon-drehetra mitory fity tsisy petra Ilay feo ny fanantenana ireo voninkazo ny velatra so mamelona haina ny fanay sy ny saina ny manitra mamerovero mampisava toloko mampiseho zany atsara ny tompo eny tsy oritra ny famindrampony ny fa asoavana avy any ambony natokana ho any olon-drehetra mitory fity tsisy fetra ireo vorokely misiokany anala mihikalo mihira fanantenana ny maraina zay feno afalina mampisava toloko mampiseho zany atsara ny tompo eny tsy oritra ny famindrampony ny fa asoavana avy any ambony natokana ho any olon-drehetra mitory fity tsisy fetra ihikalo mihira hira fanantenana ny maraina zay feno afalina mampisava toloko mampiseho zany atsara ny tompo lay feo ny fanantenana.
Giovanni. Samba ciao adesso si cerca tuku asaci navela na lavuku ireu reuta vitaku hachizawa adesso telasa zay lay onjany fanantenana. Feony fanantenana. Fanahoana, fomba hoana. Fanahoana, fomba hoana no niarovanao ny diako teny an-dalan'iko taona nisy trokony tsy tiako.
satria manko tsy azo lavina fa nisy vongan-dranomaso amamperimatsy ravina na mpivoaramena maso. Saingy tena mahagaga fa ny ampitsiko rehetra nanjary tao lanonandava nandrenesampeotro mipetra. Isa maraina na milolona ireo voninkazo ratsy fiarina no nietraky ny tolona nanjakazaka mandrakalina, satria voaroky ny havanao ny aliko ny fahafatesana ary nobodoy ny feonao ireo retsim-pandrenesana. Lasalasa ny fisainako satria tsy hay ny lalanao, makao akanja ny fiainako izay feno dia tongotrao. Ataonao ahoana no fandoaka izato rindrim-biny foko, ary ahoana no fandroaka ny toetro sadasada loko, no sanganasa vaovao mahababo mahataona nangalatra ny endrikao no hoe mijoro manolona. Avoka tsy haitratrarina ny fomba fiasanao ry tompo, ary toy ny rano lalina ny fomba fiditra ny foko. Kanefa ny fisainanao no avo loatra ka tsy takatro, fa ny ariam-pitiavanao tena haiko, tena fantatro. Ny lalana andehananao no any akoatry ny abakabaka, fa ny ratsan-tananao tena henoko mitsabaka. Any ampoko lalinany dia miteraka sambarana izay iriko tsy ho lany ary tiako tsy hifarana. Avo ka tsy efantarina ny fisainanao ry tompo, nefa tianao ny miarinarina mipetrapetraka ato am-poko. Mpanoratra JJR. Lay feony fanantenana. Groupe Franca. Souleve tiwai kwa pitana tiazuku suluina na vidina ni famonze ni zaina tulutra teso nefa panuta sipani Siwai kwa pitana Siazuku suluina la vidina Ni famuze Ni zaina tulucha Zeso Nefa Panuta sipari Tisa suluku Ny feon'ny fanantenana. Souleve tiwai kwa pitana tiazuku suluina na vidina ni famonze ni zaina tulutra deso nefa panuta sipani Kalukunyana rana
misaotranao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany na manao fanjany nanolotra ny rindra-peo sy tononkalo anao teto niaraka tamin'ny Rilasy na Artina ny sahana ny lafin'ny teknika dia ao anatin'ity tononkalo ity no apetraka ny afatra. za mbola tsy mifoana magaga fa zana efa niala zana efa dala mbola tsy mifoana magaga fa zana efa tatsy zana efa ratsy mbola tsy mifoana magaga fa zana efa zao zana efa tsiao mbola tsy mifoana magaga fa zana efa tonta zana de mpanota mbola tsy mifoana ny antony tsy haiko tsy takatry ny saiko tsy hitako hoe nahoana fa mbola tsy mifoana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementan'ny sekoly sabata. Tia sy matahotra an'Andriamanitra. Izany indray no hevitra hojerentsika akaiky amin'ity anio ity. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa. Miarabanao no sady manasanao mba haharitra fotoana vitsy-monja miaraka aminay. Tsy mitovy ny hoe matahotra noho ny fitiavana sy ny fahatahorana tsy misy fitiavana. Iarahantsika mianatra eto ny hevitra izany hoe tia sy matahotra an'Andriamanitra izany eo amin'ny fiainana andavanandro. Arak'izay tian'Andriamanitra hiainantsika azy. Asa raha voamarika eo fa ny teny manandanja sy mirakitra ny tena faniriana lalina indrindra miloatra avy eo amin'ny vavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia miseho indrindra amin'ny fitenenana zavatra manokana rehefa ifandao haritrela izy ireo. Dia izany indrindra nataon'i Mosesy tamin'ireo zanak'Israely milohan'ny hisarahany tamin'izy ireo. Ny bokin'ny Deutéronomie ao anatin'ireo boky 5 voalohany nosoratan'i Mosesy ny misy ny Deutéronomie no mirakitra ireo teny farany nataon'i Mosesy tamin'ny zanak'Israely talohan'ny nidiran'ilay taranaka vaovao tamin'izy ireo izay voatendriditra tao amin'ny tany nampanantenaina na ny tany Kanana. Satria tsaroantsika tsara fa ireo ray aman-dreny teo alohan'izy ireo dia maro no ripaka tany anefitra. Milohan'ny hidiran'izy reto ao amin'ny tany Kanana nefa dia nanana fanambarana mazava sy toromarika ho azy ireo Mosesy. Jesosy dia nilaza mazava fa nosoratana ireny noraketina ao amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho antsika ihany koa. Dia isika izay miomana indrindra hiditra amin'ilay Kanana ny lanitra tsy ho ela. Manasanao ary hamaky izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 2:7-7, Deutéronomie 2:7-7 mirakitra izay teny manandanja manokana nataon'i Mosesy izay. Dia nisoratan'i Mosesy izany lalàna izany ka natolon'ireo mpisorona taranak'i Levi izay mpitondra ny fiarany faneken'i Jehova sy ny loholon'ny Israely rehetra. Dia nandidy azy ireo Mosesy ka nanao hoe isam-pito taona dia amin'ny tao-panafahana amin'ny andro firavoravona fitoerana amin'ny trano ratsakazo ka avy iseho anatrehan'i Jehova Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay ho fidinin'ny Israely rehetra dia aoka hovakinao eo anatrehan'ny Israely rehetra ny tenin'ity lalàna ity
hiainony azy. Vorio ny vahoaka rehetra, na lehilahy na vehivavy na ankizy madinika na ny vahiny ao an-tranonao, hiainony sy hianarany ka hatahorany an' Jehovah Andriamanitra ao sy hitandremany hanaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Ary ny zanany koa izay tsy nahalala dia handre ka hianatra hatahotra an' Jehovah Andriamanitra reo amin'ny andro rehetra hiainanareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo olovana rehefa tafita any Jordana ianareo. Lalàna natao hiainana amin'ny andro rehetra hiainana izy io. Hitantsika ao anatin'ny teny nataon'i Mosesy ny hevitry ny hoe mahatahotra an'Andriamanitra eto sy ny fomba atao mba hahatonga ny olona hatahotra an'Andriamanitra. Ny 112 dia manipika mazava tsara fa rehefa avy iseho anatrehan'i Jehovah ny olona dia tokony ho vakiana eo anatrehan'izy ireo ny didin'i Jehovah. Rehefa mivory manao fanompompivavahana hiantsoana ny anaran'Andriamanitra isika dia asainy ampatsiahivina ny olona hatrany hatrany ireo didiny omeny antsika ireo. Ary dia lazainy eto no vokatra izany eo amin'ny 12 tapany 2 hiainony sy hianarany ka hatahorany an' Jehovah Andriamanitra ao, hatahorany an' Jehovah Andriamanitra ao sy tandremany hanaraka ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Hamafisiny Mosesy amin'ny alalan'ny teny miverina indroa mihitsy eto ny hoe hianarany, hianatra, hatahotra an'Andriamanitra. Nanana tanjona manokana Andriamanitra rehefa nampita ny lalàny tamin'Israely. Fomba maro no nataony mba tsy hanadinoana izany lalàna izany. Mpanabe maharo-po, be fitiavana, manana faharetana ny Andriamanitsika. Mampianatra izy ary mpamerina indray amin'ny laoniny ihany koa. Fanaony ny maniraka mpaminany, mampiasa an'ireny mpanompony ireny mba hampita ny hafatra tiany ampitaina amin'ny vahoakany. Ary tsy reraka mihitsy izy manao an'izany, averimberina hatrany izany. Ny ankamaroan'ny asa soratra ny testamenta taloha dia nataon'Andriamanitra ampianarana ny olony, ampianarana antsika anaraka ny lalàna izay manome ny tena fiainana. Lalàn'ny fahafahana no ilazan'ny ten'Andriamanitra ny io lalàny Jehovah io, fa tsy lalàna manandevo. Ary marina izany, raha tianao ny hilamina rehefa mandeha ny amin'ny lalana misy fifamoivoizana, na mandeha tongotra ianao na mandeha fiarakodia, dia hajao ny lalàna mifehana izany. Ilamina ianao. Fa raha tianao ny hosahirana dia aza miraharaha ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana. Takan'izany ny didin'Andriamanitra. Natao hanome antsika fiainana lamina. Nasongady Mosesy ny mazava-dehibe ny ampitana ny fianarana an'izany amin'ny taranaka mifandimby. Dia lazainy tsara eto zarainy ho dingana anankiroa ny fomba hitondrana an'izany amin'ny zanak'Israely. Handre ny famakina ny lalàna aloha izy ireo. Tena vakina eo anoloan'izy ireo mihitsy ny lalàna. Ary manarak'izany dia hianatra hatahotra an' Jehovah. Mandre izy ireo dia mianatra ny hatahotra an'Andriamanitra aorianan'izay. Zany hoe ny fianarana ny lalàna dia toy ny milaza fa tsy vokatra voajanahary ny fahafantarana ny lalàna ny tahotra, na dia fampiankina aza izany. Tsy maintsy hianarana ny dingana ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Zao zany tiany Mosesy ambara raha adika amin'ny teny malalaka. Ny fahalalàna sy ny tahotra dia samy zavatra hitombona miandalana. Mianatra aloha, tena mila mianatra mihitsy hoe inona lazainy didin'Andriamanitra, inona ny tiany ambara, ahoana ny fomba ampiarana an'izany. Dia mitondra tsy kelikely ho amin'ny tahotra ny fatahorana an'Andriamanitra izany, ary vokatry ny fitiavana azy. Inona moa ny hevitry ny hoe matahotra an'Andriamanitra, ary inona ny ifandraisan'izany
amin'ny votoatin'ny didy manao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Eo amin'ny Deutéronomie 4:5 misy an'izay dia mbola naveriny Jesosy indray izany any amin'ny testamenta vaovao. Nahoana? Satria tahotra vokatry ny fitiavana no tian'Andriamanitra hanajantsika azy. Ary tsika ampitahaina amin'ny fitiavan'ny zanaka sy ny fatahoran'ny rainy izany. Ny ray izay maneho ny fitiavany sy ny fikarakarana ny zanany ary manazava aminy izay tena tiana ambara aminy. Tsy maintsy mizaka ny vokatry ny safidiny anefa ny olombelona rehefa tsy mitandrina izany didy izany. Efa ndraisika teto ny ohatra ny amin'ny fefy manodidina lavaka anankiray, lavaka mangitsokitsoka. Dia le fefy manodidina azy no miaro ny olona tsy ho latsakao. Manatsafidy ny oatra n'le fefy ianao, fa rehefa mihoatra n'le fefy ianao dia tsy maintsy latsaka, dia mila mpamonjy. Azontsika atao tsara ary tokony ataontsika ny mitisy matahotra an'Andriamanitra, tsy mifanohatra velively izany. Arakaraka ny anarantsika momba an'Andriamanitra no hitiavantsika azy no ny fahatsarany, ary arakaraka ny hafantarantsika azy no atahorantsika azy no ny fahitantsika fa marina sy masina izy. Ary isika kosa mpanota tsy manana fahamarinana mila mpamonjy noho ny fahasoavana izay midika hoe fanomezana tolotra maimaim-poana ho an'izay tsy mendrika an'izany, izay ihany no tsy maharingana antsika tahaka an'izao. Satria miverimberina milatsaka anatin'le lavaka isika, mahagaga ane, kanefa mamela heloka, mamonjy sy mamela heloka izy ary mitantana antsika ho tody any amin'ny kananan'ny lanitra. Eny vaovao isa-maraina izany fahasoavan'Andriamanitra izany ho ny boky Fitomanina sy ny 7:20 aoka idiran'Andriamanitra mandrakariva isika noho izany fahasoavana izany. Kanefa koa ho tian'Andriamanitra ary izay tia aho i Jehova dia hitandrina ny didiko. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao atao ny mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandaharana anaranao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny aderesi ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.